Miloatra ny arahaba tompoko. Raha ny misongadina mahakasika ny toetry ny androntsika ato anatin'ny 3 andro avy dia saika mikisaka kely any amin'ny ilany andrefana indray ny oram-baratra torak'izay ihany koa ny tapany atsimon'ny Madagasikara. Mihamena miandalana izany ho an'ny faritra Analamanga sy ny faritra Atsinanana ary ny any amin'iny avaratra Atsinanana ny Madagasikara iny. Raha ny vinan'ny toetry ny andro amin'ny rampisy maraina jerena amin'ny Antsipriany dia andrahona amin'ny ankapobeny ny ilany andrefan'ny Madagasikara iray manontolo isava miandalana ihany moa izay rehefa misandratrandro. Mety hisy tandrifindrahona iserana ny vao maraina be ny atotany ny fahatry melaky. Ny ilany Atsinanana kosa dia homaina ny andro amin'ny ankapobeny na ibahan'ny toerana kokoa ingaby masoandro. Raha ny tolakandro indray dia azo oram-baratra ny aty amin'ny fahatry melaky, Menabe, Bongolava, Vakinakaratra, Moromani, Matsatrambo, Iorombe, Anosy, Androy ary ny atotany ny faritra Atsimo andrefana. Ny faritra hafa dia homaina ny andro amin'ny ankapobeny, mety hisy tandrifindrahona iserana ihany ny aty amin'ny fahatry Nosbe sy Samborano. Raha mahakasika ny maripana dia eo amin'ny 4-30 na 5-30 degré ny maripana ambony indrindra aty amin'ny atotany ny faritra Atsimo andrefana torak'izay ihany koa ny any Betsiboka sy ny faritra Sofia. Tafakatra 20 degré kosa maripana ambony indrindra ho an'ny faritra anatiny. Morotsiraka Atsinanana moa dia afanatra any amin'ny ankapobeny ny andro manodidina eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 1-30 degré ny maripana ambony indrindra. Raha ny vinan'ny toetry ny andro ny alatsinainy kosa indray dia mitohy hatrany ny oram-baratra ny any amin'ny faritra Melaky, Bongolava, Menabe, Itasy, Vakinakaratra, Moromani, Matsatrambo, Iorombe ary mihitatra hatraty amin'ny faritra Anosy sy Androy ary ny atotany ny faritra Atsimo andrefana. Ny faritra hafa kosa dia homaina ny andro amin'ny ankapobeny, mety hisy orana malefaka ny aty amin'ny manodidina ny Maroantsetra torak'izay ihany koa ny manodidina ny Nosbe sy Samborano. Ny vinan'ny maripana ao anatin'izay dia mananky hatramin'ny 9-30 degré mihitsy maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Sofia, 4-30 degré ny any Betsiboka sy any Beroro, 9-20 na 20 degré kosa ho an'ny faritra anatiny. Andao faranana ny vinan'ny toetry ny andro amin'ny talata ary izay dia saika mbola hitohy hatrany ny orana tandrifindrahona, rahankotroka mety alohavana na arahana tafitra indraindray aty amin'ny ilany andrefana sy ny tapany atsimo ny afovoantany. Ny faritra hafa kosa dia homaina ny andro amin'ny ankapobeny na andrahona vitsy, mety hisy orana malefaka amin'ny serana ihany indraindray ny aty amin'ny morotsiraka ny faritra Sava sy Analanjorofo. Raha mahakasika ny maripana tsy dia misy fiovana fa saika anevikevoka hatrany manerana amin'ny Madagasikara eo amin'ny 30 degré zao maripana ambony indrindra ho any Analamanga, 9-30 degré kosa ho any Sofia ary 5-30 degré ho any Betsiboka sy Beroro. Morotsiraka Atsinanana saika manodidina eo amin'ny 30 degré ary eo amin'ny 2-30 ka hatramin'ny 4-30 degré kosa ny any amin'iny morotsiraka andrefan'ny Madagasikara iny. Dia izay indray vinan'ny toetry ny androntsika ato anatin'ny 3 andro avy. Manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.